No mariana androany kosa ny fahatelo amby enimpolo taona ny Repoblika ny Inde nisy ny lanonana fankalazana izay nitanterahana teny amin'ny Hôtel Carlton Anosy teny. Nandritra ny fotoana moa tao anatin'ny lahateny ihany koa no nitondran'ny praikitra ny mahasoivon'ny Inde miasa sy monina eto amintsika Andriamatoa Pradip Dixit ny toerany eo anatrehan'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. No alavirin'ny mpiandraikitra rany mahasoivoan'ny Inde miasa eto amintsika Andriamatoa Pradip Dixit ny resaka politika tao anatin'ny lahateny androany. Saika nifantoka tamin'ny fifandraisan'ny firenena roa-tonta ny kabariny. Nambarany ary fa efa naharitra ny fifandraisan'ny firenena roa-tonta izay efa nitomboka tany amin'ny taonjato fahavalo amby folo. Ary ny hamafy izany hatramin'ny sokafan'ny mahasoivoan'ny Inde teto amintsika ny taona 1770 ary mihoatra ny 2 alina ny teratany indiana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Matanjaka hoy ny mpiandraikitra rà ny mahasoivon'ny Inde miasa eto amintsika amin'ny fifandraisana ara-baritra eo amin'ny firenena roa-tonta. Araka ny tantitra nataony dia tsy mitsahatra miakatra ny fanakalozana ara-baritra. Ny taona 2024 dia nahatratra 20.20 tapitrisa dolara ny fanondranana entana avy aty Madagasikara makany Inde ary mitentina 320.30 tapitrisa dolara kosa ny fanafarana entana avy any Inde tonga eto Madagasikara. Ankoatra ny varotra dia anisan'ny manamarika amin'ny fifandraisan'ny firenena roa-tonta ihany koa ny fampiroboroboana ny lafin'ny teknika sy toe-karena amin'ny alalan'ny fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny malagasy. Tamin'ity taona ity dia malagasy 7.70 no nahazo vatsim-pianarana ao anatin'ny tetikasa high-tech ary misy ihany koa ireo ny fanomezana vatsim-pianarana ao anatin'ny fandaharana asa India Africa Forum. Mariana fa tao anatin'ny lanonana tsotra no nanamariana amin'ny 17 taona ny andron'ny Repoblikan'ny Inde natrehan'ireo mahasoivo vahiny sy teratany indiana. Tsy nitsy kosa ny tompon'andraikitra avy amin'ny fitondrana malagasy nanatrika ny lanonana.